tsy mamiraliny anarako a teratany avy any mahabo andavo nanomboako ny fiainako dia nanomboka ny asa tamina orinasa ary orinasa société d'état no nisako a tsy izy moa zany fa ny Somakodis, ny Sotema sy ny tranombarotra roso. Avy eo misy valala ihany mandry amavady itsika dia mba nahita lalana nanao orinasa zay nahatonga am'izao toerako misy ana maha-industriel anazy. Raha misy conseil mba ameko hoe mba azoko ray aman-dreny am'ireo taranaka mandimby reo a azavarim-barina fa tsy miady foana amin'ny seritry ny mpandraraha, miady foana anao ary miasa andro aman'alina, tsy mora manao zavatra. Ary io moa anatra lazeko foana hoe ny rigueur sy ny discipline ry tompoka azadino. Ary zavatra farany lazaiko koa hoe maheza mifanerasera amin'ny mpandraraha hafa satria tsara ihany ny fanakalo-hevitra. Ny tsirenenantsika dia manantena anareo tanora izay atao hoe nouvelle génération satria raha jerena koa ny toe-karena eran-tany zao a tena miova tantera. Qui ne risque rien ne gagne rien. Ka aza misalasala nareo a fa iova ny toe-karena eran-tany ary raha mijery télévision nareo na mihaino radio nareo na mamaky gazety nareo eran-tany on ne parle que de l'agro-business. Tsika Madagasikara, tsika malagasy manana tany midadasika ary manana vahoaka ary tanora be dia be zay tsy hanasa. Dia hoy izy am'ireo tanora reo hoe isaorana ny programme fiarina koa manome tosika anareo fa azadino re tompoka fa lalatsika no mandeha bavata fotoana zao ka aza misalasala. Ary raha misy ilainareo anatra avy aty mizoko ray aman-dreny aty amin'ny syndicat industrie malagasy aza misalasala fa ataonay adidy ny hanome tanana sy fanakalo-hevitra aminareo. Zay mba anatra ary hafatra mba hatsipoko amin'ireo tanora zay andimy anay.